Ao anatin'ny fahavaratra sosialy sy ny filaminana izay ihany moa araka ny vaovao vovoray io tolakandro io dia maratra eny amin'ny hôpitaly Androvany Mahajanga ny filoha-hevitry ny delegaciona manokana tanànan'ny Mahajanga fantatra amin'ny anarana hoe dady ny fanapahan-kevitry ny mpitsara noho ny resaka ady tany moa no nahatonga korotana tao an-tanànan'ny Mahajanga androany ka nandraisan'ny mpitandro ny filaminana andraikitra izay korotana izay ary no nahatonga ny faratrany ity tontolo andraikitry ny tanànan'ny Mahajanga ity nididy navoaka androany maraina tao amin'ny fitsarana Mahajanga moa dia mandidy ny fitazomana amponja vonjomaika ity filoha-hevitry ny delegaciona manokana ny tanànan'ny Mahajanga ity. Fa ao anatin'ny fampahafantarana antsika ny toetr'andro indray kosa amin'izao fotoana izao mbola ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra tanteraka isika amin'izao fotoana izao izay ifandimbiasan'ny hafanana sy ny orana raha ny fanazavana izay nentin'ny Sampan-draharaha mpamantatra ny toetr'andro ny andinidininy izay no entina amintsika. Maro ireo mitaraina vokatry ny hafanana be loatra tato anatin'ny andro vitsivitsy izay niverina ihany koa indraindray ny orana rehefa amin'ny hariva manodidina ny 20 degré Celsius ny maripana eto andrenivohitra ary mahatratratra any amin'ny 15 degré Celsius izany any amin'ny faritany. Raha ny fanamariana izay noety ny tompona andraikitra avy ao amin'ny Sampan-draharaha mpamantatra ny toetr'andro dia tsy tokony atao mahagaga izany satria mbola ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra isika. Satria tsika mbola ao anatin'ny fahavaratra tokoa zany izao izay no mahatonga an'ireo mafana dia avy eo misy ny orana amin'ny hariva ary izy io dia mbola hitohy atrato zany indrindrindra ety amin'ny afovoantany dia ny orana amin'ny hariva sy ny alina iny zany dia mbola hitohy atrato hatramin'ny any lahady any tsika dia mbola hita izay mafana ho satria mbola ao anatin'ny fahavaratra ihany koa tsika izay no mahatonga an'ilay mafana raha nijerena nefany ny maripana izay hita tamin'ny mafana be lasantsika mafana be teny dia azo lazao hoe mbola manara-penitra ihany izy teo amin'ny 20 degré Celsius manety amin'ny afovoantany eny amin'ny morontsiraka moa zany misy mahatratra 5-30 mbola manara-penitra foana ireny satria ny morontsiraka mafana kokoa no mety amin'ny afovoantany zany. Ny vanim-potoanan'ny rivo-doza moa dia tsy farana raha tsy amin'ny faran'ny volana aprily ka azo heverina ny mety mbola andalovan'ny rivo-doza eto amintsika.